Misy karazana fialonana tena manampy antsika amin'ny fiainana. Dia misy karazana fialonana tena mamotika antsika. Karazana fialonana mamotika antsika zao ohatra dia ny fialonana toe-batan'ny olona. Tsy isika no namolavolantsika tao an-kibon-drenitsika. Tsy isika no namolavola hoe no niteny hoe ohatran'ny ahoana no endrikitsika eny ivelany. Fa dia misy amintsika dia io endrika ivelany io foana no anaovana resabe. Resaka volo, ny sasany teraka niaraka tamin'ny volo tsotra, ny sasany teraka niaraka tamin'ny volo ngita, izay dia efa mampiady ny sasany. Izany zao ohatra karazana fialonana mamotika. Ankoatran'izay ilay hoe fialonana ara-pitiavana sy ny tariny, izay tsy mitondra zava-tsoa izany. Fa misy karazana fialonana tsy mitondra olana fa manampy antsika hivoatra eo amin'ny fiainana. Ohatra hoe mialona isika fa nahazo naoty tsara ranona ohatra tamin'ny examen, dia iny fialonana iny dia entintsika mihazakazaka mikofokofoka mba hahazo naoty tsaratsara kokoa indray amin'ny examen manaraka. Izay zao ohatra karazana fialonana avadikintsika ho vokatra miabo izany. Mialona isika satria manana tôbila rakoto ohatra, dia lasa isika mikofokofoka eo amin'ny fiainana mba hanana tôbila ihany koa. Izany tsy midika hoe manao zavatra tsy mety. Misy foana ny fomba ahafahana mahazo vola amin'ny fomba madio. Mitady vola daholo ny olona rehetra. Ilay fialonana izany voalohany indrindra tokony hoe ekena hoe rehefa misy ilay izy. Ekena ilay fialonana fa misy rehefa misy ilay izy. Eo izany ilay conscience antsika, ilay feon'ny fieritreretana no miteny antsika hoe fialonana anie izany mahazo anao izany. Dia ny conscience antsika izany no mananatra antsika hoe tsy mety izany fialonana endrika amam-bika izany, satria tsy ilay olona akory no nanao ny vatany ohatran'iny. Raha hoe resaka maquillage na hoe resaka ohatran'izany, mandehana koa mividy dia ataovy maquillage ny tarehinao. Raha izany ilay resaka. Fa raha toa ka zavatra materiel, zavatra afaka hikofokofohana izany dia misy foana ny fomba madio ahafahantsika mahazo ireny, ka mampiasa an'ilay mihiba azo avy amin'ny fialonana avadikintsika ho energia iny mba ahafahantsika mandroso eo amin'ny fiainana. Fa ilay fialonana izany dia vokatry ny fitsiriritana zavatra izay eritreretintsika fa hananany hafa kanefa tiantsika ho antsika. Ny zavatra ihany no afaka ataontsika an'izany fa tsy ny zavatra voajanahary. Za zany tsy manentana ny olona hoe raha ohatran'ny hoe ratsy ilay fialonana izany, satria ilay izy efa misy. Inona ny antony hanoerana zavatra efa misy? Zava-marina ilay izy, zava-misy dia tokony ekena aloha ilay izy hoe misy. Satria raha ohatra ka tsy ekentsika ilay izy hoe misy dia mandainga amin'ny tenantsika isika. Dia vao maika manenjika antsika ny feon'ny fieritreretana. Tsy mety izany ilay manao ohatran'ny hoe tsy misy izany ilay izy nefa ilay izy tena misy. Ka raisina izany ilay izy hoe misy, raisina ilay izy hoe misy dia miaina arakarak'izay, dia ny zanaka ny taranaka teoriana no ampianarina hanana fitiavan-tena ara-pahasalamana, dia miezaka mandray ny tenany araka ny tokony ho izy, dia tsy mitsiriritra ny hafa intsony. Ilay izy izany tokony efa hatramin'ny kely mihitsy no novolena ilay filebiazana hiala amin'ilay fifaninanana, saingy efa potika ny rafitra fanabeazana ao amin'ny firenena, ka izany no mahatonga antsika manana fisainan-jaza, satria fisainan-jaza izany fialonana izany. Fa mahafantatra izany isika hoe isika izany anisan'ilay olon-dehibe efa tsy misy ninninona azo atao amintsika intsony, fa aleo mba ny taranaka no tsinjovina. Mba hitsinjovantsika ny taranaka dia manao effort kely tsika, manao effort kely tsika mba hiambenana ny tenantsika, mba tsy hiopefy, fa dio ny manisy ratsy ny hafa na inona antony. Izay fotsiny azan'ny lohasaha mangina no jerena fa zanahary an-tapon'ny loha. Aleo enjehiny omby lahy masika
toy izay enjehiny eritreritra. Isika olon-dehibe zany isika efa mihoatra ny 5 taona zany ohatra, tsy misy zavatra be dia be afaka ataontsika amin'ny tenantsika intsony raha ao anatin'izay état infantile izay isika hoe isaka misy zavatra iray dia mialina, isaka misy olona iray anona dia mialina, dia tezitra dia mialina. Ekentsika zany aloha ilay izy hoe misy, ekena. Manomboka eo amin'ny fanekenan'ilay izy no ahafahantsika mitady vahaolana amin'ilay izy. Rehefa ekentsika ilay izy dia miambina isika manao izay tsy hioarantsika fefy, fa tsy manaraka ny fihetseham-po dia manao hetsika mifanaraka amin'ny fihetseham-po izay tsy mitondra voka-tsoa n'aiza n'aiza. Mandray fanapa-kevitra manaraka ny fihetseham-po izay mety hanimba ny hafa zany. Ka mirary herim-po antsika malagasy rehetra mihoatra ny 25 taona satria tena potika ny rafim-panabeazana nibeazanantsika, ka isika zany no tsy maintsy manao sakrifisy kely ho an'ny taranaka.